Salama dole. Tena tsy leo fahantrana ve zany gasy. Tsy leo fahantrana, tsy leo didijadona, tsy leo mpitondra manao kolokolo, tsy mivarotra ny aream-pirenena. Tena tsy leo an'izany mihitsy fa nareo satria 12 taona nareo nianaka anatin'ny jadona sy ny alatra be vava nataony Andry Rajoelina ny fivarotana rehetrarehetra. Dia nasorony izy iny. Dia io ndray fa copier-coller. Talohan'ny Andry Rajoelina nareo fa nianaka tamin'ny andron'ny Ravalomanana. Io moa zany dia tsisy manaiky mihitsy ny sasany hoe tamin'ny Andry Ravalomanana zany ka didy jadona. Izy ny afaka andany zany. Didy jadona fanagadrana tamin'izany fotoana zany, fivarotana aream-pirenena tamin'izany fotoana zany. Na tianareo lareo mpanompo ny Ravalomanana reo, Ravalomanana no nanome debaka ny ino moa zany ny Ambatovy ho an'ny vahiny. Ino ny azonareo lazaina? Hoe androany nareo tabataba, vara tuliare, basuliare, amidy sososo, miala avy any colonel miaraka amin'ny avion avy any vahiny, mijery inona daholo ny misy eto amin'ny tanany eto. Dia nareo androany menomenina. Nefa Ravalomanana nanome an'ireo ino zany Ambatovy. Dia 1% nalan'ny malagasy, 1%. Putain. Dia avy eo QMM io potika koa ny environnement, dia 1% nalan'ny Ravalomanana tamin'izany fotoana izany ho an'ny gasy, dia iretrretra zany amin'ny vahiny daholo zany debaka zany io. Dia avy eo irenouveler contrat i QMM, dia niverina ino moa zany natao hoe 2,5 olo zany nalaina, misy mitena 3%. Na 3% ina moa dikan'izany fa tiako tanana dia zao ny mpitondra hitatsika hatramin'izay efa ny 3 taona dia mpivarotra tanindrazana omena daholo io firenena rehetrarehetra io, dia manao didy jadona managadra. Zay ny zava-nisy tamin'ny Ravalomanana, tamin'ny Andry Rajoelina, dia izao manomboka amin'ny Mikaël zao indray. Tsy leo an'izany nareo, mbola ankitry Ravalomanana indray. Fa ny ino moa zany ny vahaolana hitako dia tsisy afa-tsy mpitondra nianatra. Mpitondra nianatra sy mpitondra madio. Tsisy afa-tsy zay io. Ninona fanazavana satria rehefa badiko nge dia tokony tsy handray anjara amin'le resaka tsy hay mihitsy. Fa aiza eran'izao tontolo zao ninona fanazavanareo tsisy mpitondra tsy nianatra zany. N'aiza raha zao tontolo zao tsisy zany. Dia nareo ve zany no mafy be zany no Madagasikara zany erim-boatay hoe tena lereo manana leadership, le inona ndeto daholo. Draba. Ohatra zao ohatra hoe entreprise multinationale ohatra ny Nestlé, na ohatra zao hoe Roche, Novartis aty Suisse, dia olona T2 ve hoe fa manana leadership hoe dia avelan'ny Suisse hitondra ny Novartis na Nestlé na Roche. Dia tena tsy mba misy fahatongavan-tsaina mihitsy. Tsy misy fahatongavan-tsaina mihitsy fa dia zay iratsiraka nona nianatra tsy nianatra zany ratsiraka. Tsy nianatra zany ratsiraka fa capitaine de frégate mitondra olona any amin'ny sambo any ranomasina any zavatra fantany. Fa tsy zavatra fantatry iratsiraka amin'ny économie, amin'ny géopolitique, amin'ny management, amin'ny rehetrarehetra zany tsy zavatra fantany zany. Fa tsy zany foana dia ka na ratsiraka arô nianatra teo zao na nianatra teo tsy namely dia tsisy vahaolana fa tsy olona nianatra. Lazare Ferson, ina moa tsakana Lazare Ferson? Lazare Ferson indray no nomezan'ny tenisana théorie loatra zao nefa dia mazava be zavatra azavaina fa nareo bado tsy fidiny aminareo satria le fianarana nataony teo aloha Akilabo satria olona bado nataonareo président dia zao nahafantarana ilaina fianarana. Miarrange anazy raha mitovy bado ohatranazy nareo. Lazare Ferson, taina Lazafinjoelina, olona marina daholo zany Zoko Sanzaka. Tsy reo théorie Zoko Sanzaka, zany resaka tamin'ny Zoko Sanzaka nitry ny adiny 2 tamin'ny telefônina. Tena mahay izy ary manana ino zany plan, manana drafitra ahoana nitorana firenena io. Manana plan izy, zao ny zavatra ataoko, zao ny programmako, zao ny zavatra ataoko ampiarana firenena manomboka amin'ny ino zany fanafanana ny midy. Aiza nahafantarana Ravalomanana zany midy zany.
anontaniana valomana sady d'ailleurs tsy d'accord ny anafana midy valomana satria ao ny fangalara aloha ao midy ao nge linao zany misy fanampiana avy any ivelany miditra amin'ny vola vahiny da takalo ariary ao midy de le vola budget atao amin'ny ino moa zany ministère ao amin'ny premier ministre misy tsy haiko 300 milliards budget tsy hainao ina ny anarany amin'ny loi des finances de reny no anaovana bizina da ahafahana mangalatra mamoaka le vola any ivelany mamoaka vola any amin'ny compte offshore rehetra any ao midy tao no ahafahany isa moa iry Ravatomanga namoaka vola amina 4 milliards valomana tsy d'accord moa satria fantatra amin'ny plan de resiko amizay milaza fa hoe fianarany so hoe mba tony diplôme Madagasikara tsy ekeniny aty andafy de fantatra fa tsy mamely manko misozo hoe ala réceptionniste avy nininy asevy manao réceptionniste aty raha valomanana asevy réceptionniste aty koa itsako any Rajoel na i Mikaela minimum 3 langues trilingue zany obligatoire maîtrise d'informatique tsy rehetrarehetra bon manampahaizana ozy nareo hoany ka Madagasikara manampahaizana de hoe ela ave so fa andray ohatra amina manampahaizana eritreretinareo fa manampahaizana zareo vo ninterview nataony pety rakotiniana moa rakotiniana na sa fa pety fotsiny pety nalaza Betsileo moa bossiste be so mianatra be pety zareo reny interview nataony i pety bado be reny bado i zavatra teneniny pety tao hoe zay Grand Sud zay ina moa zany fitondrana miala Grand Sud resaka fitondrana fanjakana ve tsy ny compétence ny président mijerenao mana compétence ny président inona ny programmany inona ny tanjony inona ny objectif avec quel moyen tsy zay ve ripety ny tokony ifidianana président fa tsy hoe zay Grand Sud aony nanazava teo zy lava be fa nareo ngamba afaka mijery zavatra tenin'ny pety fa nul à chier bado be olona ina moa zany tretana anay koa ary za de anisany fanany Kerona iza moa le Kerona Idiarson za de anisany dokadoka lery foana tamin'ny andro ajo lery satria lery zany hoe juriste mahay lalàna lery de mametraka zavatra tay be daholo zareo zavatra ataony Kerona Idiarson zao fotoana zao fiala lery indray iza moa erzenzeta hoe anongampanjakana ozy lery hoe manongampanjakana zany ozy lery na ianao mahazo fitondrana ianao na ianao migatra na anao ampitondrana anao na any amponja zay ny argumana olona juriste nul à chier ny juriste ny olona mahalalàna tokony ametraka hoe fa maninona moa le bandy reo no erzenzeta reo no accusé hoe anongampanjakana fa manino reo inona ny antony le fanjakana am'izao fotoana ve fanjakana valide sa tsy juridiquement parlant inona statut any inona moa zany za tsy andralana mahena zany inona statut ny Mikaela nanokam-panjakana Mikaela teo dina statut am'izao transition sa intérim sa directoire militaire tsy mazava zany misy flou juridique zany Kerona Idiarson fa tsy hoe rehefa hoe nanalany Rajoel satria anao dakany any Rajoel de zay manalany any Rajoel toanana bêtement ekoto ary zavatra zay tsy attitude na olona nianatra mihitsy zany hitako any commentaire anao iza moa Kerona Idiarson tamin'ny ndray mandeha nisavatra posteko niteny hoe ity any ny zavatra mba nafilaritra tamin'ny zavatra tenin'ny koto ity any mba zavatra olona nianatra avy anao de tsy eto mikoto eto no tokony alehan'ny olona nianatra firy ny olona ina moa zany dokotera miantso anaty ny olona any banque mondiale makany ina moa zany makany Croatia iza moa zanaky Ranjeva ndry Ranjeva miasa amin'ny banque mondiale anatin'ny roapolo taona mitsenana amin'ny aéroport miinvita amin'ny restaurant makany Dubai misy pilote any ery tafita any makany États-Unis any misy any Fabien any New York makany ina moa zany Norvège ery i Daniel Mazambe ny olona nianatra dolodolo no miresaka amiko sy mankafy an'le koto vo afako mala zao niresaka tamin'ny iza moa le ophtalmo iny ilzara moa misy ophtalmo à Versailles ao
dokotera ty andafy aty doctorat ty andafy aty ophtalmo miantso anao miresaka ana amin'ny anatinadiny firy jereo izy moa zoko sanjaka miresaka ana anatinadiny firy eritaina zafinjoela miresaka ana anadiny firy laza zafy arso miresaka amiko de la izy moa kerona idialso milaza fa ina moa zany zay mba zavatra anakiray mba zavatra ny nafinaritra any zavatra teny koto satria anao tsy au niveau ianao tsy au niveau ianao raha ohatra ka ianao juriste andray no validé ny fanagatanareo CNC dareo zéro manatody ianao kerona idialso ary diso be ny estimako taminao faniriso moa de fa tsy tehenina tsony reny connerie ndraitraiky zeny avoakany ao amin'izay tejery amin'ny pejiny masikoro ny videony fa suretreta talohany izy mbola tsy tamin'ny fitondrana de contradictoire daholo zavatra teneniny na izy mandainga na izy mpinono fitondrana fotsiny hoe akamany io de tsy maintsy toanany kotokekoty de so lazainy fa inona indray ny mahazo an'ireo tsy zeniseda reto olona tsisy etika sy na le abadona zay mihitsy ny tena problème le abadona ny raha misy amin'ny fotoagna antsika mikoragna azy io baka guerre de communication izegny hoe ho atsika zay mitaky fahafagna ho atsika amin'ny faritry mitaky io état fédéral io dia diabolisen'ireo mare atsika ataondreo mampiady foko atsika atao agnatin'ny Facebook ty atao agnatin'ny radio agnatin'ny télé anao izy koa fa mitaky fahafagna amin'ny faritry misy anao tonga de fa ataondreo mampiady foko ary le olo tsy mahay amizay zegny magnaradrony fo ay reo olo ty tsy manjary mary alors que le raha influencendreo agnatin'ny Facebook ataondreo raha tsy manjary atsika beka zegny ny vahoaka magnaraka automatique fa io état fédéral io zegny mampiady foko nefa zegny tsy tsapany le vahoaka fa ny rafitry misy io ane io centralisme io ane ny mampijaly izy zegny avieny zanany mijaly amin'ny resaka fianaragna zegny avieny izy sahiragna amin'ny resaka sakafo zegny avieny lalagna amin'ny tany misy izy agny tsy vita zegny avieny be ny tanàna amin'ny tany misy izy zegny tsy mahavita miasa satria contrôlendreo avy agnatananarivo tsy afaka mihetsiky ny be ny tanàna ampivoatra tanàna misy izy raha jiaby zay zegny maro olo tsy mahay raha aby zegny maro olo tsy mahay ino ny antony aviatsika mitaky io état fédéral io ka donc zegny invité ko anareo na iany tany misy anao na iany tany misy anao na mbola agnatin'ny fianaragna amin'ny université anao zio ty efa nahazo licence surtout ho atsika zay nagnaraka communication invité ko anareo hidriky agnatiny ty groupe WhatsApp ty apetrako amin'ny commentaire ndraiky amin'ny légende io zay voatsika agnano amizay atsika iady amizay satria mo atsika diabolisen'reo allo atsika zegny mba ifampitana amin'ny resaka communication atsika ne mavita fo ne atsika io fa atsika fo zegny mbola tsy tegna hoe ambitieux tsara beky mbola tsy tegna mandiniky ny hoavy ny taranaka atsika de tsisy mi-influencer allo alefa atsika i raha zegny de ato za magnaparitaka afaka mikoragna amin'olo jiaby za magnaparitaka le page andeha ibignafintsika iappuyentsika io état fédéral io mamorogny page ndray misy mandeha 2000 page atsika tsy magnino fa ataotsika io guerre de communication io satria atsika rango zay zegny dominendreo amin'ny resaka communication fo atsika zay raha ataotsika zegny ratravindreo fo amin'ny resaka communication fo zay raha ataonao ratravindreo fo amin'ny resaka ke atsika io zegny agnano page koa io amizay atsika mifampitana tsara beka amin'ny resaka communication io tsy maintsy azosika io état fédéral io fa atsika mila matanjaka atsika mila managna stratégie karaha ataondreo managna stratégie io mba tsy haviany état fédéral mila managna stratégie koa atsika mba idiran'io état fédéral io miinvité anareo zaho anareo zay nagnaraka communication indrindrandrindra